Hoana ara-tsosialy tompon'antoka ny fitondram-panjakana raha mbola miziriziry amin'ny heviny. Fanomanana ny GOI 724 mbola baraingo. Fialan-tsasatra mampiontena ireo mpitatitra. Ankafalinina sy ampitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidiako ny tokantranonao no sady hiara-bakanao amin'ity hariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ampanajana sy ampitiavana no anasakanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Misy fikasana anatantely afadrakotra ny vola ao amin'ny KNAPS amin'izao fotoana izao raha nambarany fivondrona ny syndikan'ny mpiasa tamin'ity androany ity. Nivohitra tamin'izany ihany koa fa ireo mitady anao izany fomba mamohitra izany no namorona dossier ka nampidirana amponja vojomaika ny tale jeneraly ny KNAPS mpisolo toerana ny farany herinandro teo rehefa niakatra fampanaovana tena nivon'ny paka ny raharaha. Miantso ny amahana ny olana ny mpiasa ary mitaky ny ampitsara ny tsindry sy ny karazana raha matahory maro samihafa atao amin'ny mpiasa sy ny teknisianina ao anatin'ity orinasa ity. Fanadihadiana Ando Miaratiana sy Mathieu Prince. Mitrosina amin'ny tany ny orinasa KNAPS noho ny fisian'ireo tsy maty voalava kibo mitady hamodika izany. Misy ny fikasana anao tantely afadrakotra ny vola ao anatin'ity orinasa mitantana ny volan'ny fisotrondronoan'ireo mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina ity. Nampitandrina ny sendika ao an'ireo tompon'antoka amin'izany. Manameloka ny tanteraka ny fikasana anaovana tantely afadrakotra an'izany volan'ny mpiasa izay tantan'ny KNAPS izany ary ihany koa miaro an'ireto namanay sendika ao anatin'ny KNAPS reto mba tsy ho anaovana antso-jay lava izao, indrindra fa ny teknisianina izay miezaka manodina an'izany KNAPS zany amin'ny tokony ho izy tao izay tsapa fa izay tsindry avy any ambony dia miatra amin'ny teknisianina na mpitarika sendika ihany koa dia lasa misy didim-pitsarana mampiomeme izay hita tao anatin'izany. Teo ihany koa nefa ny zavatra hita fa ny olona tena nanao izay mpitrosina ny tany an'ilay KNAPS dia afaka tsy hita popoka amin'izao fotoana izao hoe aiza sa. Ireo mitady anao izany fomba mamohitra izany no namorona dossier ka napiditra ponja vojomaika ny tale jeneralin'ny KNAPS mpisolo toerana ny farany herinandro teo rehefa niakatra fampanoavana teny anivon'ny paka hoy ny fanazavana. Toy ny fomba n'ireo mpitantana teo aloha rehetra ny fandimby ary adalàna ny fampidiram-bola ny mpiasa vaovao mahafeny asa ary manana fahefananao izany ny mpitantana. Fandrebirebena saina fotsiny izany fa misy resaka ambadika goavana izahana takomana ao anatiny. Fampidirana mpiasa ny olana adina koa zany. Adina koa zany. Andrebirebena fotsiny ray izay hita eritreritra amodika an'ity KNAPS ity. Mpiasa niditra zany zay. Tsy olana amin'ny fitantanana zany rehefa mahafehan'ilay fitantanana rehefa mpiasa ampidirina. Fa ny olana dia hoe horebirebena indray no variana ny olona ao anatin'izy fa sao tsy zay ny tena olana. Sao dia le adin'omby ngeza be no tianao hafenina inona le adin'omby izay le filazana hoe misy mitady akavola ato amin'ny KNAPS feo mandeha zany hentsika raha any mitambajotra rehetrehitra hoe tokony akana 20 miliara ato anaovana je desil zany. Sao dia zany no tianao hafenina. Mampametra-panontaniana hoy ny fanazavana ny fomba fampiarana lalàna eto amintsika. Rehefa iza ny voasazy ary rehefa iza ny tsy voasazy na efa fantatra izao aza fa manapotika sy manimba ny firenena. Tokony higadra daholo ve zany ny mpitantana ny firenena sy ny mpitondra fanjakana rehetra raha izay no antony anagadrana azy. Fanontaniana petraka izay zavatra izay satria ny antony rehefa tsy mety amin'ny ao ny olona mahitsy anarina an'ilay KNAPS dia izy ary no anarina ny firenena raha ohatra ka olona mibilibiliko no apetraka hitantana an'izany orinasa zany na raisiko amin'ny ankapobeny hoe ny firenena. Izay zany ny napetraka ao anatin'ilay izy. Ka aoka rela mba hihevitra tsara ny mpitsara izay andinika ny raharaha tsy handray baiko na aviaiza na aviaiza. Ny ray feo tamin'ny sendikan'ny mpiasan'ny KNAPS manoloana ity olana ity ny firaisakin'ny sendika eto Madagasikara na ny SSM.
Tsy janona amin'izao fotsiny ny antso natao fa iamafy raha tsy misy fandraisana andraikitra farany izay aingana avy amin'ny fitondram-panjakana. Afa-tsoan'ny malagasy sy ny vahoaka an'Antananarivo renivohitra no nataon'ny Andry Rajoelina sy Nana André Tsitohaina nandritran'izay 5 taona izay ho nambarany filohan'ny antoko otrikafo androany. Ny fizakana zoam-pirenena vahiny no nibahana ka adino tanteraka ny tena fampandrosoana any Madagasikara sy ny renivohitra. Ny fitadiavana tombotsoa manokana afa-tsoan'ny daholobe no nanjaka tao anatin'izay fotoam-pitondran'izy ireo izay tato-baovao avitra Sondrabe sy mbola afa tsara. Tsy takona fiainana fa mizaka ny zoam-pirenena hafa avokoa ny mpitondra ny firenena sy ny mpitantana an-tanàna Antananarivo. Volana vitsy sy farana ny feptom-pitondran'izy ireo potika ny tanàna sy ny firenena. Raha ny ataontsika hoe mpitondra fanjakana ankehitriny filohan'ny repoblika sy ny ekipany iny angamba dia efa hoe miharihary sahala amin'ny tafika andriam-pahatanàna ilay tsy fahombiazana tamin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Hitantaratra ihany koa zany eo anivon'ny fitantanana ny commune amin'ny ankapobeny indrindrandrindra ity commune Antananarivo renivohitra ity amma renivohitra azy zay moa isan'ny nandresen'ny mpitondra lahatra ny mpifidy teto Antananarivo tamin'izany fotoana izany no hoe rehefa mitovy ny lokon'ny fanjakana foibe sy ny mpitantana ny tanàna Antananarivo dia tokony andeha ho azy ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo. Mamaraparana ny fotoana zareo amin'izao fotoana izao hitantsika hoe inona ny zavatra misy fa raha izay le fampanantenana izay no hoarina amin'ny zavatra tazan'ny maso amin'ny andavanandro dia hita hoe tanàna miemotra ilay tanàna Antananarivo. Ankoatran'ny hoe fisiana fako sy ny karazany dia hitantsika ihany koa no hoe za tsy teny hoe tsy fahaizana mitantana fa ozy hoe ny fanaovana gaboraraka na ny hoe fanaovana tantely afa-drakotra ny arenyty tanàna Antananarivo ity. Fako sy lalana potika fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Tsy hita sotra tamin'ireo mpitantana ireo ny mahazava-dehibe ny fanompoana ny vahoaka sy ny firenena. Frantsay dia ozy hoe mety tsy adosoana angamba no miteny hoe tsy mahagaga raha tsy mandroso Madagasikara, raha tsy mandre ihany koa ny tanàna Antananarivo fa haikay ny mpitantana antsika tsy malagasy akory dikan'izay tsy heveriny hoe ho an'ny filohan'ny repoblika ny tanindrazana ity Madagasikara ity ho an'ny ben'ny tanàna Antananarivo dia mbola tsy heveriny ihany koa hoe ho tanànany ity tanàna Antananarivo ity ka efa mieritreritra teko hoe renivohim-paritany hafa Paris ve raha ho an'ny ben'ny tanàna ary ataoko hoe ila Frantsa amin'ny ankapobeny raha ho an'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina amin'ny fomba fiteny vahiny izy izay moa fomba fiteny ranoho azy hoe tsy redevable amin'ilay vahoaka fidy azy. Tompona andraikitra amin'ny fanarenana ny tanàna sy ny firenena ny olom-pirenena tsirairay amin'ny alalan'ny fifidianana. Mila mahay mifidy ny olom-pirenena ny amin'izay olona heveriny fa mahavita hampandroso sy mampioka ireo zo tokony sitrahany fa tsy hosodokin'ny fampanantenana toy ny tamin'ny taona 2012 fotsiny ihany. Eo amin'izay lafim-baovao politika izay hatrany ho fisorohana ny mety sy ny korotana eto Madagasikara mialohan'ny andro ny fifidianana dia mila miara-madinika ireo hery-velona rehetra eto Madagasikara mba andraisana fepetra ny filoha ankehitriny. Manana andraikitra amin'izany ireo mpisehatra ara-politika sy ny firaisamoam-pirenena rehetra hoy nambarany profesora Rakotombo Jean-Louis izay miantso ireo kandida rehetra tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2012 André Anjara amin'izany etsy andraro ho amin'ny andro ny rampitso tato-baovao avitra Sondrabe sy mbola afa-tsara. Tsy novozonana nanova zanana ny filoha nangataka ny zoam-pirenena. Ny lalam-pandrenona ny tsy manaiky nitondran'ny olona mizaka zoam-pirenena hafa ny firenena malagasy. Maro ny zavatra mety hitranga raha tsy misy ny fepetra raisin'ny hery-velona sy ny antoko ary indrindra ireo kandidata amin'ny 2012. Mila mijoro ny rehetra. Le finantsika tena ao anatina etapa kaotika tsy azo moramorainy tompoko. Tsy azo moramorainy fa tsy maintsy jerena amin'ny saina tsy miangatra antoto objectivité inona atao fa tafaletika tanteraka le finantsika ary izay koa dia manentana eto nareo société civile rehetra miona inona tokony ataontsika ianareo magistrat rehetra raisiny andraiky efa tokony ratsy rehetra samy mandinika inona tokony atao ianareo any amin'ny tafika inona tokony atao mba tsy famono sy tsy anao zavatra tsy ara-dalàna eto sika fa aloha mba ifanaraka tsara amin'izay tokony metimety farafaratsy manakaikikaiky ny lalàna no arahantsika. Aorian'ny fifampiresahana ho tanterahana rapitso no amaritana ny fipetra ho raisina. Ireo kandida no andrasana hanaitra ny fitsarana
manoloana izao zava-misy izao. Fa zoany gasy rehetra tsy akanavaka rehefa hoe vahiny no mitondra ny taniny ny anao désobéissance civile. Zo tanteraka zany tsy azon'izaniza dikain'izany satria ny vahoaka tompon-draharaha maître d'ouvrage ka tsy mba tsy atongavana amin'izany etahana désobéissance civile raisany rehetrarehetra zany aleo mifandinika fa namboatra aloha inona ny atao anatin'ilay izy. Niona moa zany lo ataotsy hoe candidat tamin'ny élection présidentielle reny efa mitombokinika fa mandeha izy amin'izao fotoana zao reo manana zo feno en ma candidat azy isaisirany cour électorale ao amin'ny HCC hoe zay candidat tian'izy candidat hita amin'izao fotoana zao fa tsy manaraka ny fipetra mikasika ny constitution ny code de nationalité ary ny code électoral mangataka izay ny disqualifie anazy ny anasorana azy. Ankoatr'izay no amafisiny ity mpanao politika ity hatrany fa takiana koa ny fandraisana andraikitry ny antenimieram-pirenena izay no nifidianan'ny vahoaka azy ireo. Ho hita eo ihany koa ny toyan'ny fanambarana nataon'ireo vovonina sy antoko politika amin'ity herinandro ity. Arak'izany dia fampitoana eny amin'ny foibe toerany HVM rahampitso ny hery fanoherana miaraka amin'ny firaisamoam-pirenena sy ny syndicat maro samihafa hidinika mahakasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ary indray fepetra mifanaraka amin'izay izy ireo. Ravirazafy mahena sy tahirinena. Ny fahasahiranam-bahoaka, ny toe-karena, ny fitaterana, ny fitrandrana tsy ara-dalàna sy ireo mety marary ny vahoaka nodiniany ireo antoko politika ara-dalàna mandina ronjato isa misoratra ao ministeran'ny atany ho any rahampitso. Betsaka no efa nilaza sy naneho hevitra fa tsy azo antenany intsony izao fitondran' izao. Ny iray feo ankiony maro fa fifidianana no vahaolana ary ao anatiny mahangarahara no tokony anaovana izany. Tsika iarahantsika malala fa samy menimeny daholo tsika amin'ny zavatra misy iainan'ny firenentsika fa tsy tonga amin'le fandraisana andraikitra le izy ka aleo mivory tsika dia aotsika no mahita hoe zany ny zavatra misy dia ina ary no ataotsika tsirairay avy manoloana ny tanindrazantsika zay iarahantsika mampimenimeny antsika rehetrarehetra io mba samby fampiresaka aloha ahatonga atsika hahita ny mety ho vahaolana ho an'ny tanindrazantsika. Tsy maintsy mandray andraikitra satria zay ny adidin'ny mpanao politika ny adidin'ny mpanao politika dia ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena ka tsy misy zany mpanao politika zany hoe mihanahana fotsiny zany fa tsy maintsy misy fandraisana andraikitra ataon'ny mpanao politika. Le fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny hitadiavam-bahaolana ao ny fifidianana dia horesantsika zany momba ny fifidianana zany ao ny fiainan'ny firenena amin'izao fotoana zao fiainam-bahoaka amin'izao fotoana zao horesantsika zany tena hoe inona marina ny tena olana eto amin'ity firenena ity mahatonga an'izao tsy haitsika noho nyle vazaha mitondra atsika ve mahatonga zavatra oatra zao azo resahana daholo zany rehetrarehetra zany. Toteny ve anefa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena maleo tena ihany koa ve manoloana antsindry atao azy ireo kiondalana tsy azo hidivirana ny fifidianana asaingy mampanay ireo mpanao politika ny toeran'ny HCC sy ny CENI noho ny mety sy ny fitanlanana amin'ny mpitondra ankehitriny. Mila miaiky ny mpitondra fanjakana fa tsy misy zavatra mandeha intsony eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy vitany fizirizirina intsony izany fa mitaky fisokafana sy fifandraisana amin'ny hafa hoy ny mpanao politika Lazara Zaferson androany. Mila manova paikady ihany koa isika anatsarana sy iantohana ny fangaraharahan'ny fifidianana tsisy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka araka izao tatim-bavao Ando Miaratiana sy Mathieu Prince izao. Tsy mahomby ny fitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny, hiba avokoa ny tondro rehetra na ny ara-toe-karena na ny sosialy izay tena mihatraka amin'ny fiainan'ny malagasy. Ahina hitarika amin'ny fipoahana ara-tsosialy ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao raha mbola minia miziriziry amin'ny heviny mpitondra fanjakana tsy mety miaiky ny tsy fahombiazany. Tsy misy maharatsy ny sy ny fifampiresahana raha ilainy zany amahana ny olana. Ny indikateur rehetrarehetra zany efa rojo izy ny fitenenana ho an'ny ekonomista rehetrarehetra. Dikan'izay mivadika crise économique tsika zany atoato dia ny crise économique mitarika crise sociale dia mazava be zay fa isy fipoahana ara-tsosialy ao aoriana kely ao rehefa tsy andrefana pakevitra moa mpitondra fa mbola iziriziry amin'ny heviny ka hanao unilatéral tahaka ny natao tamin'ny 2009 dia tsy nanaky le accord de Maputo fa nandeha rery le transition dia natonga ny Union africaine sy ny SADC nanasazy tamin'izany andro rany dia iverana indray zay CMA zay dia korotana indray Madagasikara. Tsy fotoana tsony zao anaovana dido na anaovana hoe izahay rery ny tompony hevitra na marina fa tsy maintsy miverina an-databatra boribory
dia hifanarahana iza ny diso eto amin'ny firenena dia averina ny fanana sasan'ny potehana zavatra oatra zany tokony atao hoe dina moa maharatsy an'izany ny zavatra potika eny teto hoe fampotehana tsy nisy ohatrany tamin'ny 2009 mandaika zay fanjakana arabasoa arabatsara tsy mandaika zay fanjakana tompona ndraikitra izy amin'ny ady an-trano zay mety hitranga ateraka zao fahoriana mafy mianjady avoaka malagasy isan'andro zany. Hiatrika fifidianana ny Madagasikara amin'ity taona ity. Efa miseho masoandro iverina indray ireo kilalao maloto miendrika fangalaram-bato ataony mpitondra fanjakana. Nitondra ny sosikeviny isorohana amin'izany ny mpanao politika. Ny andraisan'ny rehetra ny fotony anjara amin'izany dia ny fanangonana ny vokatra rehetra isaky ny distrika isorohana ny fanodinkodinana ny safidy. Inona moa tsy amoahana valim-pifidianana isaky ny distrika misy mpitsara ange any tahaka ny amoahana ny résultat ny baka isaky ny distrika na isaky ny faritany misy mpitsara any amin'ny distrika ny mpitsara dia mitovy grady amin'ny mpitsara any amin'ny ACC fa tsy vato avery amin'ny 10 kilometatra rino ampakarina aty amin'ny ACC dia misy fitarainana arivo dia tsarain'olona anankisivy ao anatin'ny ray volana dia ilaza antsika fa madiny valim-pifidianana mba tsy afahana mangala-bato dia décentralisenao ny valim-pifidianana dia ny mpitsara any toerana no mamoaka miala avy eo amin'ny commune izy raha pitsy maraina dia tonga amin'ny distrika dia mamoaka mpitsara hoe zao valim-pifidianana aty aminay dia ataony moyenne générale dia mivoaka ny ara Madagasikara izy ny afaka ngala-bato amin'izay. Tsy raharan'olo tokana na ny antoko politika na ny fiarahamonim-pirenena irery ny famahana olana eto Madagasikara fa andraikitry ny olom-pirenena rehetra ihany koa. Tsy tokony raviravitany na manoloana izany ny olom-pirenena fa andinika ary andray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay hitondra fiovana sy ampandroso eto amin'ny firenena. Eo amin'izay lafim-baovao ny politika izay hatrany miantoka ny fifidianana madio sy mangarahara ary ahafahana misoroka ny resaka fananana fizakana zom-pirenena hafa ny fanamboarana ny lalam-pifidianana misy sakony amin'ny fifandraisana amin'ireo firenena-dehibe ihany koa ny fizakany mpitondra zom-pirenena hafa hoy ny avy amin'ny Front de la Libération Nationale angom-baovao ny avitra Sondrabe sy mbola afa-tsara. Mifandraika hatrany amin'ny tsy fananany rajoelona intsony ny zom-pirenena malagasy dia mila jerena mialohan'ny fifidianana ny lalam-pifidianana isorohana ny tranga tahaka ireny. Ilaina jerena miaraka tsara amin'ny saina tony aina io mba ahafahantsika mivoaka andjana amin'ity crise ity jerena inona ny mety. Reny zao le code de nationalité reny rehefa izay latsaka ve ahoana nanaovantsika azy tsy mety ary tena tsy mety ao amin'ny firenena ny olona hoe manana nationalité any velany ohatra dia Donald Trump manana nationalité américaine na hoe mirotsaka hovidiny eto. Misy fiantraikany amin'ny fitantanana sy ny tombontsoa ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fananany mpitondra zom-pirenena hafa. Rehefa manana zom-pirenena vahiny anankiray ny fitondranao dia vahiny hafa rehetrarehetra tsy manana fitokisana amin'ny vahiny izay heranao io satria azadiny fa ny mondialisation akory tsy midika hoe izany zao tontolo zao ny fitantanana ny firenena rehetrarehetra na izy anao na izy fa misy foana ny tombontsoa tsy maintsy ho arovany firenena tsirairay ka anisan'izany ohatra ny fiarovan'ny frantsay ny tombotsoany tsy hitovy mihitsy amin'ny fiarovan'ny anglisy ny tombotsoany ka raha frantsay ny tondranao dia ny anglisy zany tsy ara-iasa aminao sovietika zany tsy ara-iasa aminao dikan'izany fa tiantoka ho an'ny firenena ny fananana filoham-pirenena mizaka zom-pirenena vahiny satria misakana ny vahiny hafa sy ara-iasa amin'ilay firenena. Ny lalam-pandrenona mihitsy no efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Na izany na tsy izany ny fampiarana sy ny fandikana na ny interprétation lalàna eto amintsika mihitsy ny mila rindra. Ny rafitra mihitsy no mila ovaina eto Madagasikara ahafahana manatsara ny fitantanana tsy mazava amin'ny olom-pirenena ny voarakitry ny lalàna ka tokony omena sehatra manokana izy ireo mbola vola lalàna mifanaraka amin'ny zava-misy tsy ho tafavoaka mihitsy isika raha ny lalàna mipetraka no voaitsakitsaka tahaka ny misy amin'izao fitondrana izao. Ando miaratiana sy Mathieu Prince. Fiarovan-tena sy fiarovan'ireo mpiray-petsapetsa aminy tompon'antoka tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2010 no nangatahany filoha ankehitriny zom-pirenena frantsay tahotriny isazy tamin'izany fotoan'izany ho ilaza Razafy-Harson mpanao politika na inona fa nitsakitsahana ny voalazany lalàna ny zava-misy ary tsy azo ekena velively. Ao anatin'ny haute autorité de l'État dia nanasazy ny Union africaine sy ny SADC raha tadiditsika misy personnalité 5 voasazy teto Madagasikara. Ireo personnalité 5 ireo raha ohatra ka tsy naka nationalité Andriamatoandry Rajoelina ny arovan'ny tena mba tsy hafahana mampitory anazy any amin'ny communauté internationale any anivon'ny cour pénale internationale dia mazava zany fa le 5 dia miaraka aminazy
migadra manaraka anazy tiana tenenina dia hoe ny filora valomanana ihany no afaka miala afaka hiteny hoe tsy mety a nataon'Andriamatoa Rajoelina satria ilay 7 niaraka taminazy nanongana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana no ankehitriny a no lasa manameloka an'Andriamatoa Rajoelina naka nationalité nefa nafahan'Andriamatoa Rajoelina niaro an'ilay ekipany ilay nationalité raha tsy izay mantsy dia niakatra cour pénal international Andriamatoa Rajoelina dia tsy maintsy voatonona tao indray a dia 7 io ihany rehefa ny lalàna dia tsy maintsy ampiarina ny lalàna noho izany iny ny tenena Lazare Zavergence Nertière hoe mitafika ave moa zany manaiky hosafona raha ilay lalàna no ampiarina. Tsy misy ny fitsiriana atao amin'ireo kandida mpirotsakofidina anyka milatsaka avokoa na tsy tokony hanao izany aza. Ny rafitra napetraka mihitsy ny olana ary mila fanovana tsy mahagaga raha mipoitra izao zavatra rehetra izao. Tamin'ny latsaka filoham-pirenena dia tsy fitakiana atao hoe aiza manamarina fa teratany vahiny ianao. Zay ilay tenena hoe rafitra tsy nisy visite médicale anie tamin'izay latsaka filoham-pirenena nisy candidat jamba tao tsy nisy visite médicale anie tamin'izay latsaka filoham-pirenena misy olona efa avy adala no ny latsaka filoham-pirenena nisy teto Madagasikara zany ka tsy anjaran'ny ACC nefa no mijery kosa hoe adala verakoditra adala rabe fa ny lalàna no mipetraka tahaka manala examen rehetra hoe ity ny taratasy ilaina raha ohatra ka hanala examen dia ilay taratasy no jerena dia rafitra napetraka zay entin'ny ACC mitsara ny candidat rehetra no tsy ampy dia tafiditra tao a na ny olona marary saina na ny olona marary arabatana na ny olona tsy navita ninina teo amin'ny fiarahamonina tsy misy enquête de moralité akory a ilay milatsaka ho président dikan'izay a maty ihany koa ilay rafitra namaritana an'ilay izy. Araka izany mila mazava amin'ny olom-pirenena ny lalàna misy sy miatra eto Madagasikara. Le fomba fananganana lalàna eto Madagasikara zany efa tsy mety maty zany rafitra parlementaire eto amintsika. Ny exécutif eto amintsika efa rahantsika malala ny rafi-pitsarana maty daholo io, ny rafi-panabeazana maty, ny rafitra maro samihafa maty daholo noho izany mila manova rafitra ray manontolo itsika. Aleo andeha ilay fifidianana raha ohatra ka hanao fifidianana izy fa antrariteto aloha dia mbola tsy hitany be sy maro hoe aiza ny fandehan'ilay fifidianana fa tokony hazava amin'izay raha lalam-pandrenana afaka mitondra ve ny olona manana double nationalité eto Madagasikara ka raha eken'ny malagasy zay fa rehefa tsy ekeny zay a dia andao ary aloha indray iverina an-databatra boribory dia faritana ny rafitra ahafahana mitantana ny fifidianana sy mitantana ilay firenena ao anatin'ilay antsoina hoe régime préparatoire na fanomanana ilay république vaovao mba eken'ny be sy maro satria fantatra kosa amin'izao fotoana izao fa fampikambana efatra eo anivon'ny braomahatry ny anteny meram-pirenena no ozongozonina député telo eo amin'ny toerany. Omaly no nametrahany ireo député ireo ny taratasy fangatana fanesorana amin'ny ampany ireo mpikambana ao anatin'ny braomahatry ny anteny meram-pirenena ireo. Manana 27 ny anteny meram-pirenena andiniana na azo raisina na tsy izay fangatana izay raha ny nambaran'ny kestora fahatelo eo anivon'ny anteny meram-pirenena ny Mbaoka Mamira Benirina afanazafana. Ny talata lasa teo ny voarainy sekretera jeneraly ny anteny miram-pirenena ny taratasy fangatana fanesorana amin'ny ampahany ny mpikambana efatra ao anatin'ny braomahatry ny anteny miram-pirenena. Isan'izany ny kestura Mamira Benirina, ny solombambahoaka Rajobelina Lovaherzo, Razakany Indraindry Henri Dominique sy Tsara Di Marco nametraka io fangatana io. Manana 27 ny anteny miram-pirenena andiniana na azo raisina na tsy ity fangatana ity zany fanazavana. Zava-misy zany a omaly ariva voalaza fa nisy nametraka proposition de résolution tao anivon'ny anteny miram-pirenena. Reny moa zany alefa adresena amin'ny voalohan'ny anteny miram-pirenena le zavatra reny. Ny voalaza ao anatin'le izy a hoe fa nisorana amin'ny toerany mpikambana vitsivitsy eo amin'ny braomahatry. Ny fomba fiasa moa dia zao 27 no fepitaona zany tokony ametrahana an'ireny dia ao aorian'ny 27 raha ohatra ka azo raisina le izy satria zay mbola teboka anankiray dia miditra amin'ny séance plénière anaovana ady hevitra. Dia misy mipitsopitsony rehetrarehetra amin'ny voalazan'ny règlement intérieur'ny anteny miram-pirenena izay mamaritra ny fanatanterahana an'izany. Rehefa tonga ny fotoana anoloana raha ohatra ka mipasy le izy dia tsy maintsy fifidianana miafina. Ny ampipasy na tsy ampipasy azy moa tsy maintsy mbola mandalo quorum, manaja quorum
araka izany dia ndroapahatelon'ireo solombam-bahoaka ny tokony andany izay fanapa-kevitra izay mananatra amin'izy mamaraina ny anteny-miram-pirenena Amalina Natsy ity fangatahana fanesorana ny ampahany amin'ny Braomaritry ny anteny-miram-pirenena ity. Faresa lahatra ireo olona anatrika ny Congrès national ny Antokotiky Madagasikara ny Zoma Sabotsy izao eny amin'ny Magro Tanjombato fa ny filoha mpanorina ny Antoko Marc Ravalomanana ihany no afaka navitra any Madagasikara. Misy ireo miandrandra ny filatsahany hovidina filoham-pirenena, misy ireo efa manantena fa amerina indray ny fampandrosoana misy any aminy toy ny amin'ny distrika Naparafara vola faritra aloatra mitoy kosa ny fizarana ny tapakila fidirana na ny badge ho an'ireo maniry anatrika ny Kongressy ka eny amin'ny foiben'ny Antokotima eny Belera Apandrana no akana izany. Ravirazafa Mahenina sy Tahirinena. Samy manana ny faharesendahany ny tsiraray amin'izay antony amonjen'ny Congrès national ny Tima ny Zoma sy ny Sabotsy izao eny amin'ny Magro Tanjombato. Miandrandra fivoaram-piainana tsara lavitra noho ny amin'izao ny olona. Misy ankory anohana sy iainy ny filohan'ny Antoko anambara-pabemaso ny filatsahany ho kandida ho filoham-pirenena. Dia ny antony andehanako eny noho ny fitiavako an'ilay tiako Madagasikara dia nono dia anotrina andro dada ihany ny afaka manavitra raha amiko raha manavitra n'ity firenena ity. Ie, ny tiako hoe mbola hiverina soamantsara eo izy. Ampray feo amin'ireo namana Tima ampahiriko ny président Ravalomanana. Tena manandrandra ny filatsahany tompoko. Tena ampahiry azy indrindra mba hirotsaka satria izy irery ihany no tenaiko hoe afaka Madagasikara amin'izao lavaka latsaha firenena zao. Tsy ny eto Antananarivo ihany no anatrika ny Congrès. Fa ho avy eto ihany koa ireo mpikatroka avy any amin'ny faritra manerana nosy. Avy any amin'ny distrika Namparafaravola, faritra loatra iny ity raim-pianakaviana ity no tonga aka ny tapakila fidirana. Ny fanatsarana ny tontolon'ny fambolena sy fandriampahalemana any amin'ny toerana misy azy no tena maharesy lahatra azy anatrika ny Congrès. Efa nahiano antsika hoe amin'ny 1er juillet zao zany no hanao ny fanapahan-kevitra ny Antoko Tima mikasika ny fiainam-pirenena zany sy ny fiainako avy rehetrarehetra ny Antoko. Dia mba liana zany tia hianao izay fanapahan-kevitra zay dia saritra le mihainohaino fotsiny any toerana lavitra fa aleo dia manatona vantana mihitsy hoe inona ny tena fanapahan-kevitra ny Antoko Tima tokoa miatrika ny tiraram-pirenena indrindra ny fifidianana ho avy. Izay ny tena antony anosika anao hoe aleo tonga aty mihitsy dia mijery ny zava-misy. Ary dia ny anay zany raha ohatra ho avy ny fifidianana filoham-pirenena dia ny olona filoham-pirenena afaka hijery anay amin'izay fambolena izay tadiavinay. Rehefa miresaka fambolena moa dia rano izay ilaina ny rano dikan'izay famoronana barazy mba ahafahan'olona mamboly vary amin'ny araky ny tokony izany tena ilaina. Faharoa ny resaka sécurité. Io moa misy hoe sécurité physique, ny fiambenana ny olona sy ny fananany zany ary indrindra ny sécurité alimentaire dia miankina amin'izay fambolena zay ny koa. Zay ny tena etaetanay fa rehefa zay ny vita milamina tsara ny fambolem-bary ary dia heverina fa ho avy tsikelikely koa ny fandriampahalemana. Raha manao fampitahana fotsiny aloha zany dia hitanay kokoa afaka koa ny fandriampahalemana tamin'ny fotoan'androny noho ny amin'izao fotoana zany. Ao anatin'ny fanarahan-dalàna ny antoko politika no anaovana Congrès paritra ary lalàna no mametra fa manana adidy manao Congrès ny antoko politika tsiraray. Efa tafapetraka omaly teny anivon'ny préfecture raha teo ny taratasy fangatahana lalàna ho an'ny Antoko Tima ary ao anaty fanajana lalàna no anaty filaminana no anaovana ny hetsika amin'ny Zoma sy ny Sabotsy izao. Miezaka izay manaja zay fepetra takin'ny fitondrana amin'izao hoe mila manao demande d'autorisation ianao, mila ao amin'ny toerana mifefy na dia sarotra ho an'ny hafa raha manao tafo vitanay le izy andraisanay an'izay 20 000 personnes zay ny autorisation mipetraka androany mino zay hoe tsy tokony hisakana hafa tsy ahafahana manatanteraka an'izay congrès zay. Tsara aloha ny manamarika fa zay atao amin'ny Antoko Tima dia miezaka manara-dalàna. Lalàna mifehan'ny antoko politika tsy maintsy anaovan'ny antoko rehetra congrès isaky ny 5 taona. Nanao zay congrès régional teto faritra ary vitanay daholo ny fitetezam-paritra région anankitelo tsy vitanay mialohan'ity congrès ity. Ny congrès no ahafahana manavao raha tiana avaozina ny statut na fitsipifehezana. Congrès ny ahafahana mamoaka ny programme anasan'ny antoko ary congrès ny andraisan'ny antoko eny koa ny fanapahan-kevitra lehibe amin'ny toedrara misy eto amin'ny firenena. Ka zay ny ataoko hoe zay eto amin'ny antoko tiako Madagasikara dia antoko miaina ary antoko manara-dalàna mampiatra ny lalàna fa ny mampalahelo moa ny zavatra misy ary mahatezitra mihitsy hoe
ianao antoko manara-dalàna ianao antoko a manatanteraka an'la lalàna indray a no sakatsakana ny fitondram-panjakana manatanteraka an'izay. Eny fobe toerana etoko ty Maine Belair no akanjo mpizaika ny badra azon'izy ireo miatrika ny Congrès nasionaly. Roa Laisa no natota voalohany izay ahinana tsy ampy ho ny tompon'andraikitra. Ao anatin'ny laminanapetraka olona iray, badra iray ary tsy afaka maka n'olo-kafa. Efa samy manana ny lokony ihany koa ireo badra ireo arakaraka ny boriboritany sy ny toerana ny aviany tsirairay. Kabraraka faravana amin'ny sehatra maro lafy no iainan'ny malagasy maro anisa amin'izao fotoana izao. Lasebatra ny seha-pitanterana na anabakabaka na fitaterana antanety ny zotra rezonaly sy ny nasionaly. Antsasany sisa ireo miasa ho an'ny zotram-pitaterana. Ny faratsindalana ny fitangany vidin'ireo kojakoja fanamboarana fiara, ny solika sy ny maro hafa tsy voatanisa ka mampitangana ny sarandalana tsy takatry ny maro anisa amin'izao fotoana izao. Ravana Zafamaina sy Tahirinena. Avarona telo eny teo aloha ny fahasahiranana mahazo ny ray aman-dreny ankehitriny. Tsy misy fakanaina fa hiatrika sady ny fidiran'ny mpianatra manaraka na dia mbola hiatrika fanadinana aza ny mpianatra sasany. Tsy vitsy ireo malagasy no tsy afaka hisitraka izany fialan-tsasatra izany, na io andeha taksi borosy na io andeha fiaramanidina. Mikakaiky ny tontolon'ny fitaterana fa tsy nahita mangirana tao anatin'ny efa taona. Mieny isan-taona ny olona mandeha miala sasatra. Ny eto amin'ny toby fiantsonana Andotam-penaka, azara raha nisy fiara 470 isa miala isan'andro talohan'ny fety, 510 izany amin'izao ary ina mbola hiena oriana kely. Taloha nefa nahatratra 300 mahery ary tsy naharaka ny tolotra ny tinady. Miena eo aloha le resaka lalana ohatrany hoe mazenga manokana zao raha nataontsika hoe 12 heures 11 heures de route zao fa mahatratratra amin'ny 14 heures de route any amin'izao fotoana izao. Zany hoe ela be le trajet zany dia ohatr'izay koa Thomasina zao fa 11 heures à 12 heures de route. Dikan'izay somary elaela zany le fotoana eny an-dalana dia zay zavatra anankiray. Fa ny tena zavatra hitako hoe tsapako dia misahirana koa ny olona. Dia tena hoe tsy maintsy miandrandra an'le fidirana sy ny fiatrehana amin'ny fiainana. Dia tsy dia anatena be loatra zany hoe be dia be no mpiala sasatra amin'ity. Fa tsy tena hoe amin'ity zany tsy dia tena hoe miandrandra be hoe isy olona be dia be makany amin'ny faritra. Dia atao zay tsy afaty fotsiny angamba sisa zany ny zavatra azo atao. Iraisana ny fahavoazana vokatry ny faratsindalana ho an'ny fiara ao amin'ny toby fiantsonan'ny fahasankarana. Ny enatra amin'ny 20 isan-jato ny taha-pamenoan'ny fiara fitaterana. Tsy agaga intsony raha isy fahabangana ny seza ao anaty fiara iray. Eo aloha zany ny faratsinylalana zay tokony hampiakatra ny sarandalana satria miabetsaka ny fitaovana simba amin'le fiara dia tsy maharaka ny entretien ny vola miditra. Ny mpandeha raha mandeha ny fiara dia tsy feno zany fa banga foana. Ny vidina fitaovana kojakoja fanolo koa iaraha mahalala amin'ny fiakaran'ny douane dia samy teny ireo mpivarotra ary samy mampiakatra 100 isan-jato ny vidin'izany. Raha tsy resaka atsika akaiky dia akaiky raha ohatra ka motera bonne occasion taloha ny vidinay raha ohatra hoe farany lafo izy 4 tapitrisa zao tsika miteny zao 70 millions zay fotsiny dia fa ataontsika hoe proof fa tena mihemotra tanteraka ny sehatra asa-pitaterana dia fitateram-bahoaka. Tao anatin'ny roa taona marobe ireo misehatra amin'ny fitaterana no voatery niova asa avokatry ny fahatiantoka. Misy ireo nivarotra mora ny fiarany na ihany koa niala coopérative. Ohatra ao anatin'ny coopérative anankiray dia ngamba ny 40% ny transporteur ao anatin'izany na 35% efa niala nivarotra fiara. Ary profon'izany raha mijery an'ireny seraseran'ny sprinter ireny tsika anatin'ny Facebook zay tsy afaka hiala antsika ny teknôlôjia dia jereo fa fiara anankiray novodina tany amin'ny 70 tapitrisa dia amidy amin'ny tsina noho ny ataontsika hoe fahasahiranan'le mpitatitra sy ny tsy fahombiazan'ny asa-pitaterana tsy azahoana tombony intsony noho ireo zavatra nolazaina rehetrarehetra pitsopitson'ireo dia amidy any ataontsika hoe 30 tapitrisa ariary na 5 farany lafo 70 tapitrisa zany ara tsisy mividy. Miantso ireo tompony andraikitra isam-baratonga ny hanao ny asa ny fikambanam-be ny mpitatra manoloana ny fitotongana an'ity sehatra ity. Takiana izy ireo ihany koa ny ampiasana amin'ny aradrariny ny volana tokana hikojakojana ny lalana izay mirotsaka ny anaty kitapo-mbola-panjakana raha ny angom-baovao voaray. Ho fiatrehana ny fotoam-pialatsasatra kosa tsy miova ny fepetra raisin'ireo mpitantana ny toby fiantsonana dia ny famindrahana fanafody ny toeram-piasana sy ny fiara hisorohana ny fiparitahan'ny otrikaretina ary ny fanentanana ny tompona fiara amin'ny fandoavana ny etra isan-karazany.
Favao avy any Fort Dauphin any indray raikitra indray ny savorovoro any Tolagnaro any eo amin'ireo mponina sy ny orinasa QMM. Misy andian'olona nidina andalam-be nanomboka ny 4 Jona ary mbola nitohy omaly 7 Jona. Ireto olona ireto izay laza fa tsy afapo amin'ny fandaminana vaovao momba ny drafitra sosialy tokony ho tanterahany orinasa QMM. Nitsahatra indray aloha ny asa ao amin'ny QMM manoloana ity savorovoro ity raha ny fanapahan-kevitra noraisiny tompon'andraikitra ao anatin'ity orinasa ity hatrany. Ampiasa 300 eo no mihitsoka sy tsy tafavoaka ao amin'ny toerana misy ny orinasa vokatry ny sakana ataon'ireo mponina raha ny fanambarana nataony avy eo anivon'ny QMM ny talata lasa teo, izany hoe tamin'ny andron'ny omaly izany. Miantso filaminana sy fifampiresahana amin'ireo vahoaka mitokana ny avy amin'ity orinasa mpitrandrahana ity. Raha tsy aivina dia efa nisy ny fifampijanonana ny asa natao teo anivon'ny QMM ny volana aprily 2024, ny volana may 2024 ary ny desambra 2024 vokatry ny korotana teo amin'ity orinasa ity sy ny mponina any Tolagnaro. Vavaon'ny fanatanjahantena indray 20 andro sisa tavela mialohan'ny akaran'ireo mpilalao malagasy eny Kianja amin'ny lalaon'ny nosy dia azo ambara aloha zany fa mbola omaly tsy miova ny eto amintsika. Manomana mangina ny any misy azy avy ny federasiona tsiraray amin'izao fotoana izao. Avitra Sondrabe sy mbola afatsara. Roa volana tsiretan'ny afimariky ny lalao nosy mbola samy manontany tena ny rehetra indrindra ireo atleta sy ireo mpitia fanatanjahantena ny amin'ny fiomanana sy ny fanomanana hiatrehana ny andihan'ny faraka amby folo amin'ny lalao nosy atao eto Madagasikara ny volana aogositra ho avy izao. Ankoatr'ireo federasiona sasatsasany izay milofo amin'ny fanazaran-teran'ireo mpikatroka dia manjavozavo ny an'ny hafa. Ohatra amin'izany eo amin'ny taranja tenisy izay vao nahavita ny fifantenana tamin'ity volana ity. Io maraina io ny totosa tetsy amin'ny kianja Aksa no an'ny sokajy vehivavy. Tsy misy resaka ny fampifondronana raha ny loharanom-baovao. Izy fiantraikany amin'ireo mpikatroka rehetra amin'ireo taranja 7 andraisantsika anjara izay tsy fisy ny fampifondronana izay. Tsy fantatra mazava koa ny momba ireo izay tokony hisitraka fiofanana any ivelany na hisy ihany koa na tsy hisy izany. Ho an'ireo federasiona nanana solotena ny hisitraka ny fiofanana tany ivelany farany teo dia izay ihany no any fiofanana ho hatrany loharanom-baovao. Raha ny lafin'ny foto-drafitrasa dia tena tsy hita ny fanamboarana ireo toerana voatondro fa natanterahana ny lalao toy ny eny amin'ny kianja Nalarby, lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina, ny gymnase Akorondrano sy Mahamasina, ny etsy Ampefloha, Akatso ary Amboda izay samy ahitana fahasimbany avokoa ka tsy mahatratra ny kalitao takiana andraisana ireo lalao iraisam-pirenena ny ankamaroany. Ny efa fantatra aloha hatreto dia eto Antananarivo no anaovana ireo lalao rehetra raha nisy ny fikasana anaovana ireo taranja hafany amin'ny faritra. Voaterina janona moa izany ary nofoanana ireo taranja sasany noho tsy fisian'ny foto-drafitrasa. Raha ny taona 7 sy 20, roa volana mialoha toy izao efa hita fa tao anaty fahavonona tanteraka isika tamin'ny fandraisana ny lalao nosy. Raha mahita hatreto fa mbola misavovona ny fako. Ny lalana rehetra atao anatin'ny renivohitra potika avokoa, ny fatapahan-jiro sy ny rano manginy fotsiny. Ny mason'ireo nosy rahavavy anefa fa mitodika aty amintsika amin'izao fotoana izao. Anana fainganam-pandeha havita anentsika ny fanomanana sy aron'ny voninahim-pirenena avy ny TGV. Ankoatr'izay dia ny teleferika izay efa no tsy valana ny rehetra mbola sisihana tao ihany ary heverina fa atao andrana mialohan'ny 20 Aogositra anombohan'ny lalaon'ny nosy. Dia miara-miandra ny fampanantenana vaovao indray ny vahoaka sy ny mpitia fanatanjahantena rehetra. Vavaon'ny fanatanjahantena izay hatrany ny farana teo amin'ny lalao ampahavalon-dalana ny diany Ankoay nandritra ny fiadiana ny amboara maneran-tany ny taranja baskety sokajy lehilahy latsaky ny 15 taona izay tanterahana any Hongrie. Resy ny ekipan'ny Frantsay tamin'ny samavesatra 15 noho ny 4-20 ny Ankoay nandritra ny lalao nataony tamin'ity androany ity. Lafa mavaon'ny finoana kosa indray nakotrika ny fankalazan'ny mpino silamo androany ny andro antsoina hoe Eid el-Adha, atsiarovana ny olo-masina Abrahama tamin'ny finoana izay nananany sy fitsapanana azo azy ka saika nanaovany isorona ny zanany lahy no marihana tamin'ny alalan'ny fitoam-bavaka ny raisana izany ny maraina teo ary no faranana tamin'ny alalan'ny fiara-misakafo lehibe isa-tokantrano. Angom-bavao ny Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Fety faharoa lehibe eo amin'ny finoana silamo ny androany na ny antsoina hoe Eid el-Adha na ny Eid be.
andro ny fanafahana izay no hamaritana azy fotoana nahatsiarovana ny finoana nananan'i Abraham ary ny fitsapanana azo azy tamin'ny fanaovana sorona ny zanany araky ny nangatahan'Andriamanitra taminy. Ny fadivam-po teo amin'ny Abrahama ary hitany fa say tokoa i Abrahama anatanteraka zany sorona zany dia nasoliny tompo Andriamanitra ho biby izany sorona zany fa tsy zanany Ismaël no natao sorona ka dia ny izany no anisany mazava-dehibe loatra ny androany. Tsy nivoana tamin'io ny toroteny sy ny afatra tamin'ity androany ity mitaona ny rehetra anamafy ny finoana ao aminy. Inona moa no anisany olana misy eto amintsika zao dia efa lasa mirona amin'ny fiainana eto an-tany isika dia manadino ny fiainana anankoatra kanefa mbola andalo fitsarana ny olona tsirairay na isa na isa mbola andalo zany fitsarana izany ka dia ny Andriamanitra ao an-tampon-doha no atahorana ary zany no sotoavina napetra ny ray aman-drenitsika ny razambentsika malagasy ka rehefa matahotra ny Andriamanitra ao an-tampon-doha dia miada-pinahitra antsika eto amin'ity tany izay andaleovantsika ety. Manana didy sy andraikitra amin'ny fanabeazana olom-pirenena ihany koa ny mpino silamo ka anaovan'izy ireo antso ny andraisan'ny rehetra andraikitra sy anjara amin'ny fiatrenan'ny fifidianana izay miantoka no avy. Zorom-pirenena ny manatanteraka ny fifidianana ka dia tongava manatanteraka ny adidinao fa zany no mahamalagasy ianao ary mivavaka isika mba atanteraka ny andraiky ny avokoa ny rehetra na ny mpitondra na ny entina na ny sarambabeboka na ny mpanao politika mitondra ny fiadanana sy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenetsika satria mamy ny firenena ary ny filaminana ihany no ahafahantsika mampandroso ty tandrazantsika ty na amin'ny ara sosialy zany na amin'ny ara-toekarena. Nomarina tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana ny raisana ny Idaladany maraina teo ary nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo lehibe isa-tokantrano. Amaranantsika ny vaovao amin'ity ariva ity dia nivoaka ny talatalasa teo ny valim-pifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany tany Sierra Leone izay natao ny sabotsy 4 jona lasa teo. Nivoaka mpandresy tamin'ny salanisa 15 faingo 17 isanjato ny filoham-pirenena Amperinasa. Tato-pavaony Onjalalany Aranavimanana sy Manora Andriamalala. Voafidy fandroany tondrindray any Sierra Leone ny filoham-pirenena teo aloha Julius Maada Bio. Nahatratra 17 isanjato ny valitoaziny nandritra ny fifidianana fihodinana voalohany natao tany an-toerana ny sabotsy 4 jona lasa teo. Ny talata kosa namoana valim-pifidianana ofisialy ary efa niroso tamin'ny fanaovana fianianana ny talata lasa teo ihany ity filoham-pirenena ity. Etsekilany laviny Samira Kamara mpifanandrina tamin'ny valim-pifidianana. Laharana faharoa ny tenany tamin'ny salanisa 270 isanjato. Nanambara ity mpifanandrina tamin'ity fa mandata anteraka ny voka-pifidianana natao tany Sierra Leone ny tenany. Nanambara ihany koa ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Eoropeanina fa niteraka tsy fahatokisana ny zotra-pifidianana ny tsy fisian'ny mangarahary sy ny fampitam-baovao avy amin'ny gouvernemanta mahakasika ny fifidianana. Ireto kandida roa reto ihany no niatrika ny fihodinana faharoa nandritra ny fifidianana natao tamin'ny taona 2012 izay nandresen'ny Julius Maada Bio tamin'ny salanisa 150 isanjato. Mpifidy manodidina ny 3.4 tapitrisa no niandrasana an-datsabato tany an-toerana ary nahatratratra any amin'ny 3.20 isanjato ny tahapavitrian'ny mpifidy. Kandida 13 kosa no irotsaka hovidiana. Natao ny 4 jona ihany koa ny fifidianana izay mpikambana eo anivon'ny parlemanta sy ireo mpanolontsaina ary mbola endrasana ny valim-pifidianana. Miantso ny vahoaka Sierra Leone ho tony ny filoham-pirenena voafidy manoloana ireo savorovory misy eo an-toerana natao aorian'ny valim-pifidianana. Tapitratra ary tompoko lasy sy tompoko vavy ny fotoana ny fampahalalam-baovao isoraka ianao nanaraka izany hatrany farany mialohan'ny sarantsika dia ampahafantarika ianao fa ny fandarana ahoana marina sy ny global news no arahinao aorin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny ronoan tsara indray amin'seho mitondra lohateny hoe